sambatra isika ny sambatra isika dia fiarahamonina kely anankiray izay manana tanjona, manana faniriana mba te hifampizara, mba te eo koa ny hoe inona ny zavatra anana ny hafa izaraina amin'ny hafa, eo koa hoe inona ny azo anampiana ny hafa izay koa ny afaka manampy zavatra ohatran'izany, ary dia tanterahana izany zavatra izany amin'ny lalan'ny hoe ohatra hoe eo ny fitoriana-kira atao sambatra choeur izay ao anatiny, eo koa izay manao tantara, eo koa izay manao ireo hetsika samihafa satria miseho amin'ny olona mifanosina amin'ny olona ihany koa mba ahafahana mizara. Eo koa hoe inona fanomezam-pahasoavana ny tsirairay no hozaraina amin'ny hafa. Tamin'ity taona 2024 ity dia isaorana be dia be Andriamanitra fa maromaro ny asa notanterahana. Ny fara, inona zao ny asa voalohany nataontsika tamin'ity taona ity, inona ny nampatadidiny fara? Mbola fanomeravantsika zany manaraka ny pejy ity. Ny asa notanterahana zany voalohany zany dia ny fankalazana ny fety mpifankatia angamba izy izay raha tsy diso. Fety mpifankatia. Andro inona moa zany ny fety mpifankatia ny olona rehetra zany? Andro 14 volana febroary. Ny mpifankatia inona nataontsika tamin'izany? Izy io moa zany dia natao tao amin'ny hôtel restaurant Pietra eo Analakely dia nanasiana olona zany io mpifankatia moa zany no tena siblena tamin'ity taona ity. Dia misy olona maromaro zany dia zavatra natao tao zany fananana dia misy hirahira, dia misy ihany koa zany misy jeu hafa koa dia le izy zany mpifankatia no tena nasaina tamin'izany mpifankatia aloha zany no tena nasaina nefany misy ihany koa nefa mba olona te handeha izy ohatra mpianaka dia mba te handeha tany izy dia afaka nandeha. Mahafinaritra ilay izy tao amin'ny Pietrany natao? Mahafinaritra. Anja inona koa ny asa tadidiny anja nataontsika na niseho ivelany na naseho ny olona ihany koa? Finaritra ny asa misy ny fitoriana-kira izay natao tany amin'ny fiangonana maro, dia misy ihany koa ny fankalazana faharotaona sambatra choeur izay natao tao amin'ny arena Ivandry. Nareo moa zany hoe mitory an-kira tsika fa tsy nareo sambatra choeur, nareo itsika ve mifidy fiangonana sa inona no ahafahantsika mitory an-kira zany? Ny sambatra choeur tsy mifidy fiangonana fa rehefa fiangonana mino an'i Jesosy Kristy dia miara-miasa foana izay. Tsika zany mihira, tantely anisan'ny mpitendry ianao, mpandrindra ihany koa ataon'ny sambatra choeur. Manao ahoana ny hira? Ny hira ve hirantsika sa ndraindraitsika manao hiran'olona ihany koa? Salama daholo tompoko. Ny sambatra choeur zany tena manao hira isan-karazany mihitsy sady tena nahitana hira isan-karazany satria manao hira-pivavahana, manao hira tsotra, manao hira maro isan-karazany sady amin'ny satria misy hoe ho an'ny OTB, misy koa ho an'ny ankizikizy indraindray. Karakara ohatr'izay. Dia misy daholo. Ianao manao hoe misy hira hafa tsy voatery hoe representsara afaka manafana lan'olona zany ny sambatra choeur? Afaka tanteraka mihitsy raha hatreto aloha satria efa nanao an'izany ve tsika liantsy? Tany-tanànan'ny mpikambana le izy. Efa nanao an'izany tsika? Nanao ny sambatra choeur misy batisa zanaka mpikambana dia sambatra choeur no nanao ny animation. Dia ankoatr'izay, ankoatran'ny hira, inona koa ny zavatra hafa ataontsika fara? Zavatra hafa atao koa zany satria moa zany ao anatin'ilay sambatra choeur tsy voatery hoe ana-talenta amin'ny hira ny ankizy, marina aloha fa hira ny tena atao fa misy koa nefa ny havanana amin'ny fanaovana tantara. Dia misy zany sasany aminay manao tantara, tsy voatery koa izy hoe tsy mihira, afaka mihira izy fa mety izay koa manavanana kokoa azy. Dia manao tantara koa zany izay. Dia io tantara io zany tantara tsehatra sa tantara atao ahoana dia ahoana ny fomba izaranareo azy? Izarantsika azy moa zany? Ianjany koa avany? Azo atao an-tsehatra ilay izy dia nefa koa tantara afaka avoaka atao vidéo dia haparitaka zany. Ny tantara izay atao zany dia misy anatra no anaovana anazy, misy anatra raisina any amin'ny faran'ny tantara. Manitidika kely anao tantely ny tena ny sambatra choeur manana hira? Anazy manokana mihitsy.
tena manana mihitsy sady tena tsara Ah, satria amin'ny lafin'izay amin'ilay fitendrena zany zay dia mahita fa misy gadona ohatrany hoe tsy hananany kokala hafa zany ataony sambatra koa efa dia izay ny ohatrany manitona anakely ilay izy. finaritra dia mamoaka olona tsara zany amin'ny hira clip moa fiteneny zany dia mamoaka an'izany foana ihany ny tsika sambatra koa ihany mety voisa ve na ty taon'ity hoe firy ny clip nataontsika tsy tadity angamba fa maromaro Efa maro. zany hoe zay ny tiako antaniana farany hoe tamin'ity taon'ity tsika ve zany ahoana ny fanaovana an'ireny misy studio manana mpanao vidéo ve satria ohatrany mahavita an'izany tsika dia ahoana ny fanaovantsika an'izany Kambana miaraka aminay any zany a manana studio kely izy talentako zay zany ny anarany a dia izy koa nefany a ao zany zay manao ao zay makafeo na miresaka hira io na ny tantara dia izy koa nefany a tsy voatery hoe izay rery fa afaka koa izy mandray choral lafa azo menanareo amin'ny laharan-tariby angambany a raha ohatra zany mba misy lina tehaka ty amin'ilay talentako. ary izy manao vidéo anareo ny azy talentako ihany koa no miandraikitra ny fakana sary dia mamoaka ny vidéo izy dia izy daholo fampiamanao anatin'ny sambatra manao anatin'ny sambatra koa ira ihany izy mahafinaritra toy zany fa ny hira ary ny hira misy mamorona moa zany atao anatin'ny sambatra koa ihany dia izy ny tena manao ny fandaminana arrangement fiteny azy dia izy fantatrareo ve izy miara-miasa amintsika manao an'ilay izy Misy moa zany manao arrangement zany a dia prince na irivo kely rivo rakotoary malala moa ny anarany izy zany no tena manao a dia Jack Terry koa zany Jack koa anisany manao anay ohatran'ny professionnel be nareo zany manao zavatra eriaja koa eriaja tena sady mitendry izy a miaraka amintsika ia tsara ihany asiana hira andao mba asiana mihainy ny olona mpahankira kely a nareo fa tena asaiko hira dia afaka mihira zao tsy feno aloha zany ny feo roa daolo nareo zao ianja zao roa taona ny sambatra ko voateny teo tamana tsara dia mbola janona sa hoavy mitona vaovao mbola ety foana ka ary fara sy tately mazava ho aza mbola mijanona tsara mbola volona koa afara mijanona dia hiezaka ny anao tsaratsara kokoa ny teo aloha e dia soratsian'andriamanitra ny asa ny zavatra tena mpiavaka ihany koa rehefa mandefa hira na zavatra seho isika ao ampejy sambatra isika na sambatra koera dia maro ianareo no manao ino réaction ina fiteneny zany dia mankasitraka antsika arao foana ny peditsika fa ny zavatra anankiray tena angatahan'olona hitako ao a dia hoe matongava ty aminay nareo ve zany tamin'ity taon'ity na tamin'ny taona lasa teto taninarivo foana aloha hatramin'izay hatreto aloha mbola teto Antananarivo foana rehefa moa tsika resaka ny amin'ny taona vaovao satria misy mpikamana vao koa vao tonga ao a ao i madame Edita ao i Androsoa dia atsotsika indretra nareo iresaka ndray inona ndray ny mavinavina ny amin'ny taona 2024 a mankatsitraka anao manaraka foana ny sambatra isika sambatra foana sika eny ary miaraba Androsoa miaraba Edita miaraba nanao vady moa izy atao anatin'ny sambatra koera sambatra sika andao mba resaka kely ny 2024 ndray tsika zany hoe afaka minitra na ora vitsy dia tonga izany taona vaovao zany a inona indray mba eritreritika satria araka ny teny sotra masina satria ny fahaizany mandamina entsika miady Androsoa inona ny eritreretana indray a amin'ity 2024 ity ny eritreretintsika amin'ity 2024 ity a ny asa efa natao teo aloha zany hoe reo karazana asa efa karazana asa efa natao teo aloha ho atao foana atsaraina dia ankoatr'izay moa misy fanampin-tsikelikely iny ihany fa aloha sy surprise ihany oui sy surprise ihany fa inona zao a ohatra hoe tsika manao fety mifankatia ahoana indray ny amin'ity taon'ity atity
ny fety mpifankatia asitsika foana misy foana iny toizantsika foana ary izana ho atsaraina zany hoe tsara kokoa noho ny hatr'izay zany dia amin'ity taon'ity ho ataontsika ao amin'ny tométal Mahamasina. ao Mahamasina. Ny mampiavaka azy hatramin'ny fety mpifankatia rehetra teo dia tsy ho an'ny mpifankatia rery izy ity fa afaka tonga ianao na mbola misipa, mpitovo, Afaka mitady vady ihany afaka zany. mitady vady. Zay no mba mampiavaka azy amin'ity zany. Ina koa mampiavaka azy hafa ihany koa no amin'ny fety mpifankatia. Mampiavaka azy ny hatramin'izay zany le sakafo le tolorany eo ambony latabatra Servina atao fa vary. amin'ity indray mitoraka ity buffet zany hoe le alaina mihinana azy zany. Vidiny mirary. Ampidi mirary ao sahaza foana. Tsara kosa zany. Dia manahoana le animation zavatra ohatr'izany misy zavatra tsara foana satria rehefa manao isika dia miteny foana ny olona mahafinaritra afa-po zao manko ny tena loza any tribunaly 300 isan'andro mametraka dossier isaraka tsy ampy mihitsy zany ny fampahatiavana ny olona inona ny atao inona ny miavaka idita nareo zao firy taona ny tadinareo Raika amby roapolo taona zao fadinay tamin'ity taon'ity. mbola afaka tivy foana zay tokony ho zaraina Dia ezakitsika hifampizara fifankatiavana, ezakitsika anisy ny ambiance rehetrarehetra ny animation zany ezahana tena hoe faran'izay tsara foana no le teo ezahana foana zany ny ampirindrana azy ho metimety kokoa noho ny hatr'izay. efa tena lina sady ary mino koa fa ianao koa mety lina amin'ny herin'ny zao mijery efa amboary amin'ity manko zomany 4 febroary tena mety Afaka miravarivariva tsara. tamin'ity taon'ity ohatran'ny labi ngambany sa Ohatran'ny labi dia ohatran'ny Lasa fandahetra koa ny olona amin'le fanazany be ny olona toka fa dia ity. tsisy tena tsara kosa izy zany ina koa lasa hafa andro varitsika Nasafa ny fanao zany hatramin'izay ny talent show contest tamin'ny andiany voalohany izy nataontsika hoe noely sambatra satria tamin'ny andro krismasy tamin'izay fa somary naroso kely le izy hoe alao atao amin'ny datina anniversaire-ny sambatra koa eo octobre dia telo taona amin'ny 20 sy 10 ny sambatra choir dia mety misy hovaintsika kely hoe tsy narivo fa mety sitaka kely zay surprise ao anatin'le pejy sambatra koa pejy miteny hoe roviny nareo mba ho tonga aty aminay eo tsika zany zao tsika zay Ezaka no avy any aminy tsika amin'ny tena mampety tsara azy. kosa zany tena sambatra tokoa sika sambatra dia ina koa manahoana ny hira izy foana ihany ny video ny oronan-tsary ny oronan-tantara sy ny sisa rehetra Misy foana ny hira vaovao isy foana zany ohatran'ny mahazatra tsy atao hoe mahazatra fa isy foana ny hira vaovao misy foana ny tantara ny tsika samy ato ihany tsina no mamorona an'izy ireny dia mena arakaraka ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra ny tsirairay no amoahana ezahana amoahana anazy miandalana eny. Tsara be zany dia tena ampiantsika an'Andriamanitra mba tanteraka daholo izany rehetrarehetra zany fa ny farany iza ny tena mpiara-miasa antsika sambatra koa hoe iza moa nefa niara-miasa dia tsika ve misokatra amin'ny hafa raha misy te hiara-miasa zao ohatra zao nareo zao nahita tantara dia ohatrany hoe misy hôtely zao Mahamasina ny faraparany teo zao le charme de Mahamasina tamintsika tamin'ny fetin'ny mifankatia voalohany le pavé Antaninarenina ny fetin'ny mifankatia faharoa le Petra dia ty fahatelo ho avy ity indray tsika miaraka amin'ny tométal zay moa zany resaka any amin'le fety fa tsika koa tsy mialonjafy amin'ny fifandraisana amin'ny fiangonana ny zavatra mariako tamin'le fifananana talent show teo misy tarika tsotra misy katolika misy luterana misy africaine miaraka tao tena hoe tsy mialonjafy tena ho an'olo rehetra rehefa mitory an' Jesosy Kristy fotsiny atsika rehefa Jesosy Kristy no toriana dia efa miara-miasa amin'ny sambatra choir foana. Ny tena farany angambany Antaniko ny andro na editana nareo koa ina fepetranareo raha ohatra mba manasa antsika ny olona ohatra hoe anao anafana lanonana mariazy na ohatr'izany na anao rindran-kira any amin'ny fiangonana na ohatr'izany inona ny fepetrany sambatra choir sy ny sambatra isika
Inona tokoa moa fepetratsika? Ohatrany tsy misy fepetra? Tsy tena manam-pepetritsika fa malalaka fa itsika zany tsy tena hoe ny fitoriana tsy matao diavavola nefa eo ihany koa nefa ny hoe misy fanomanana misy ny déplacement satria na manao clip zany nge tsy vita hoe am'izao fotsiny fa mba misy kely de iny zany mba efa niarahana noho zany amin'ny sokatra aza misanasala mihitsy a miantso na manasa ny sambatra coeur na sambatrika rehefa misy zavatra tianareo atao fitoriana tianareo atao de afaka manao de ampelantsika amin'Andriamanitra am'rehetrarehetra zany a de samy hotratry ny taona vaovao isika 2024 de samy makivaky zany anatin'ny fahasambarana satria zay ny anarantsika hoe sambatra isika sa tsy sambatra isika Sambatsika mankasitraka indrindra saotranao na iaino nanaraka ity horonan-tsary ity mirary ianao hotratry ny taona vaovao atratra ny taona vaovao 2024 aza misaraka aminay a ataovy j'aime sy apatao ny peditsika sambatra isika sy ny sambatra coeur mankasitraka e